Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakuaniwa radio manerantan lay feon'ny fanantenana nitondrato kiazava. Tao am-piangonana no niseho ny tantara. Natao kilasy iray ihany ny mpianatra tamin'ny tindremitoraka ity satria pastera mihitsy no nitarika amin'ny fampianarana dia tsy no izany fa ny ampahafolo-karena. Nomeny pastora sy noazavainy tsara avokoa ireo andinin-tsoratra masina rehetra milaza ny fanomezany ny ampahafolo-karena ho an'Andriamanitra. Nanomboka tamin'ireo patriarka nitohy teo amin'ny fanaony jiosy tamin'i Jehova. Nanafatra dia nanafatra ny mpitandrina tamin'ny tindremitoraka ity fa an'Andriamanitra ny fahafolony, izany hoe ny fahafolo-karena ka tsy maintsy omena azy. Fampianaran'ny Baiboly izany ka tsisy azo lavina. Resy lahatra ary ny mpianatra rehetra fa andoha ny ampahafolo-karena ho an'Andriamanitra manomboka izao. Lasa eritreritra nefa ny avo kely ka nitsangana nanontany teo afovoan'ny mpianatra marobe. Ampahafolon'inona moa izany pastera nomena an'Andriamanitra? Dia niezaka ny tanisa ny mpitandrina, ny ampahafolo ny vola azo, ny ampahafolo ny fotoana ananana, ny ampahafolo ny fahasalamana, ny ampahafolo ny talenta, ny fahaizana sy ny sisa. Mbola eo am-pitsanganana moa ny avo tamin'izay fotoana izay no niteny ihany koa hoe azafady ary pastera, raha an'Andriamanitra moa ny ampahafolo ny izay omentsika azy dia mba aniza kosa ny sivitoko ary omena an'iza. Tsy namaly ny pastora fa na izy aza teo voolitra ny lasa eritreritra. Tsy nampozany ny fantanian'ny avo ka nanao ny resaka izy hoe ny anome ny ampahafolo ny mantsy tompoko mety ho vita ihany fa izao tsy ilay iray ampahafolo ny olana fa ilay be da be, izany hoe ilay sivy-pahafolo mba aniza ary makaiza. Mamperitreritra tokoa izany tantara izany. Indraindray sika dia mieritreritra mihitsy fa atsika avokoa ny fananana eo am-pelantanantsika ka faly ery no saina ny ampiasana azy. Tsarovy anefa fa mila alamina tsara ny fampiasana ireny, indrindra fa ny lafin'ny arabola mba isian'ny fitahiana feno avy amin'ilay Andriamanitra nanampy antsika ahavory an'ireny arena ireny. Ataovy hatrany ny fandaminana. Izao mantsy nitovy-revitra omen'ny soratra masina ho antsika ao amin'ny obolana 720 ny 9 fa ny fahaizana mandamina tsara no entina miady, ary raha maro ny mpanolontsaina dia misy famonjena. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofazamalaina fatomotrany andro izao. Tarika ny ambasadora. Ny androko ny fiainako nao lafa na foy omeko anao atolotro anao miarenako fananako ny fitiavako omeko anao atolotro anao ny asa ny tanako ny hery ananako atolotro anao iray anompoko anao ny foko
awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Reo avako sy namako iriko Jesosy umpanumpunao anarakanao anolotra ny fiainany eo an-tananao tsy alaminao na ino nanjo ny asany tanako ny hery ananako atokako anao riray anompoko anao ny foko sy saiko eny antraminy aiko atokako anao riray anompoko anao ny asany tanako ny hery ananako atokako anao riray anompoko anao ny foko sy saiko eny antraminy aiko atokako anao riray anompoko anao atokako anao riray anompoko anao. Atolotry ny feo fanantenana ho anao. tsara fantatra. miara-pandrehitra manaraka ny fandaharana amin'izao onjam-peo izao dia mirary anao ahita fifaliana sy anovosoa amin'ny fiarahana amin'ny ekipa ny feo ny fanantenana. mahatalanjona tokoa ny asa vaventy maro vitany zanak'olombelona amin'ny alalandreo enjeniera maro maneran-tany, fa tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny asa vitandreo enjeniera vitana nahary antsoina hoe castor. Ny castor dia tafiditra ao anatin'ny atokon'ny biby pikiky tahaka ny voalavo sy ny maro hafa zany. Ny mavesa-danja indrindra aminy ankehitriny dia mety lanja eo amin'ny 30 kilao eo, ary ny refiny kosa dia eo amin'ny 2 metatra sy 20 eo ny halavany zany. mahatalanjona tokoa ny castor fa afaka mampiakatra rano sy manangona rano mba hamaritany ny ivony toerana honenany. Zay no mahatonga ny fonenany ho hita eny ampovoan-drano. Amboary ny fanaraka amin'ny filany zany tahak'izay ataon'ny olombelona mihitsy. Eny ampovoan-drano tokoa no anamboarany castor ny trano honenany mba hiarovany tena amin'ny ambodia na ny lozany sy ny amboalo na ny renara ary ny fahavalo hafa. Noho izany dia lomano any ambanin'ny rano no fomba ahafahan'ny castor miditra ao anatin'ny trano amboariny eny ampovoan-drano eny. Mba fantatrao moa fa mety ahatratratra amin'ny 12 metatra ny savaivon'ity trano amboarin'ny castor eo ampovoan-drano ity, ary mahatratra 2 metatra sy 20 ny ahavony. Raha olombelona latsaky ny 2 metatra sy 20 zany dia afaka mijoro ao anatin'ny tranona castor. Mahatalanjona tokoa ny asa vitan'ireto injeniera vitana nahary reto zany dia mitory ny fahendren'Andriamanitra izay nahary azy reny. Fa akoatra ny fanamboarany castor ny tranony izay eny ampovoan-drano
dia manamboatra fefiloha na digy ihany koa izy ireny. Izay moa no ahafahany mampiakatra sy manangona ny rano. Mahagaga tokoa satria mety hahatratra hatrany amin'ny 100 metatra no halavan'ity fefiloha izay amboariny castor ity. Amboariny arakaraka ny filany hoe hatraiza sy aiza no hanamboarany trano nenana. Mety ametra-panontaniana angamba ianao hoe ahoana ary no hanamboarany trano izany fefiloha izany any anaty rano? Nomen'Andriamanitra saina izy ireny, ka ratsakazo mifampitsofotsofoka hatrany amin'ny fotony no hanamboarany azy. Ary avy eo dia azoniny amin'ny fandrakofana fotaka ireo ratsakazo mifampitsofotsofoka ireo. Tahaka izany ihany koa ny fanamboarany ny fefiloha. Ny castor no mahavita an'izany mba hisakanany rano mandeha. Ny castor indraindray dia mampiasa vatakazo mihitsy atao tahaka ny tetezana ahafahana miampita amorony anankiray maka morony iray hafa. Izany no anankiray amin'ny zavaboarin'ny foron'Andriamanitra. Moa ve tsy mahatehideran'Andriamanitra ny asa mahagaga izay nataony? Misy karazany roa ny castor misy eto an-tany, dia izay hita any Amerika Avaratra ny karazany iray, ary izay hita ny Eropa kosa ny karazany hafa. Fa na samy hafa karazana azy izy ireo dia mitovy ny endriny sy ny asa vitany, samy manana fahazarana manorina ny castor. Fa ankoatra ny zava-bitan'ny castor izay tena mahatalanjona tokoa, dia ohatra ilay tahaka eo amin'ny olombelona izy ireny, noho izy ireo manana fianakaviana mahafiorina. Matetika tokoa mantsy ao amin'ny castor no misy mpirahalahy na mpirahavavy teraka tamin'ny vanim-potoana samihafa, kanefa amin'ny mahabiby azy dia tsy mifankahala izy ireny, fa miara-miaina sy miara-miasa avokoa ny rehetra amin'ny andraikitra eo amin'ny tany izay misy ny ankonany, mandra-pahatonga azy ireo ahaleo tena. Ary rehefa tsy otsony ireo no hipoirany, ireo ray aman-dreniny izany, dia mitohy hatrany ny fikarakarana amin'ny fanorenana satria afaka sahan'ireo zanany indray izany. Dia tahak'izay hatrany hatrany ny fiainan'ny castor. Ny mpivady amin'ny castor mazana, na ny lahy na ny vavy, dia tokana ny vadiny eo amin'ny fiainany. Ary miray trano mandrakariva izy mandra-pahafatiny ny anankiray. Na dia biby aza ny castor, moa tsy ohatra ilay tahaka eo amin'ny fianakaviana tokoa ve ny fiainany? Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba 12:17 manao hoe: kanefa antanio ange ny biby fa hampianatra anao izy, ary ny voromanidina fa hanambara aminao izy. Ifarana treo indray ny fiarahana tato anatin'ity fandaharana tsara ho fantatra ity, Zohanitra no nanomana sy nanolotra izany ho anao, samy Masirila kosa ny teo amin'ny lafiny teknika. Mandra-pitafindray ary. Alisson. Izano manantsaina namba manampitiavana zaresaky zame manantantsaka tina pitaina azy ireny andinika tsara fiarovana ny tontolo iainana reno ambara efa tsisy antenana fa tsy maintsy orava sy vela intsony diongasany tikasikara nefa mbola sakanana matsiko raha mandray andraky
rehetra isika tsy mandorondoro. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Efa iale tovareka tsy rototrakory ka ody antsy hitany voarefa ory na tsy miteny aza ireny vitsapeny any fa mila vonjy aminao reny faharavany izy reny de nomena hotandrovantsika satria tsy mba homena zay lay paradisa natao ifaliny ty fiainana fa tsy hosazy inanjeny afo sy ny antsino nasetry azy koaniza ary reny adidy fa mitaky ny zony na zava-maniry na biby tsy aniza fa nizay manatsaina arovy izy reny fa tena singotry ny aina arovy izy reny fa tena singotry ny aina. Ilay feo ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. Ny arabanao indray manaraka izao fandarana izao agnambary anao azo hery eo am-pienoana izao dinidinika izao. Tia metraka fantaina aminao aho hoe inona ny fitaovana na zavatra tsy misaraka aminao mihitsy ka raha sanatria adino dia sahirana tokoa ianao. Mety hiteny angamby ianao hoe ny finday tena tsy mety mihitsy ny fiainako raha tsy misy finday satria mila miantso sady miandry antso mandrakariva aho. Na koa mety hiteny ianao hoe ny solomaso tsy afaka mamaky teny na manoratra raha tsy misy an'io, very tanteraka mihitsy raha tsy misy solomaso. Misy indray angamba mety hiteny hoe raha tsy misy paraky aloha dia tsy misy ninina vita, fa tena reraka. Ny olona izany dia samy manana zavatra kely tsy misaraka aminy, tsy foiny, ary mety ilainy tokoa satria hafahafa na sahirana mihitsy raha tsisy an'io. Kanefa moa fantatrao fa Andriamanitra izay mihoatra ny zavatra rehetra izay notanysaina teo dia te hiaraka aminao isan'andro ary afaka manampy anao, manampy mihoatra noho ireo zavatra voatanisa teo ireo. Misy lehilahy anankiray voalaza ao amin'ny Baiboly fa niara nandeha tamin'Andriamanitra. Voasoratra ao amin'ny Genesis 5 ny tantaran'izany lehilahy izany, Enoka no anarany. Genesis 5 ka ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20 no mitantara ny momba izany lehilahy izany. Enoka no anarany. Mety antany angamby ianao hoe ahoana koa izany miara-mandeha amin'Andriamanitra izany? Mba manana fiainana ohatry ny olona rehetra ve Enoka sa voatery mitoka-monina tsy manana tokantrano? Araka ny voalaza dia nananjanaka tahaka ny olona rehetra Enoka. Niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Tsy misy mahasamy hafa azy tamin'ny olona mpiara-belona taminy. Ary tsara ny manamarika fa ny olona niaina tamin'ny vanandro ny ainan'i Enoka, izany hoe talohan'ny safodrano, dia nahatratra 800 na 700 taona. Voalaza fa niara nandeha 300 taona niaraka tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Izany hoe
raha manao asa marika kely isika ampitaina amin'ny fiainantsika kehitriny raha mahatratra 20 taona na 90 taona isika amin'izao vaninandro izao dia azo lazaina fa raha miaina amin'izao fotoana iainantsika izao ianao ka dia niara-nandeha 30 taona tamin'Andriamanitra. Mety hitendray angamby ianao hoe ahoana koa izany 30 taona andro aman'alina ve dia tsy mba misy andro iray akory mba handehandehanana manao izay daniny kibo fa miaraka amin'Andriamanitra foana. Raha ny amin'ny Enoka no jerena dia nahazo tombontsoa lehibe izy tamin'ny fiarana tamin'Andriamanitra tsy tapaka. Fa voalaza fa tsy nandalo fahafatesany Enoka fa niakatra velona any an-danitra. Inona tokoa moa ny tombontsoa hipetraka manjato taona ny ety amin'ity tany ity feno fahoriana, feno faratsiana, tsy aleo ve mandalo fotoana fohifohy fa miaina mandrakizay ny fiainan'ny lanitra izay tsara lavitra. Dia mety mbola venim-panontaniana ianao hoe ka ahoana ary ilay miara-mandeha amin'Andriamanitra e? Misy torohevitra vitsivitsy ireto izay nalaina avy ao amin'ny soratra masina ihany koa. Ary miainga ao amin'ny Hebreo 12 ihany izay efa nolazaina tamintsika teo. Amin'ny alalan'ny finoana no ahafahana miara-mandeha amin'Andriamanitra. Satria tsy hita maso Andriamanitra, nefa raha mino ianao dia atsapa fa eo tokoa izy ary ahita ny heriny. Manaraka izany, afaka miresaka amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny vavaka izay atao ao amin'ny efitrano, eny an-dalana, naiza dia azo atao no miresaka amin'Andriamanitra tahaka ny miresaka amin'ny namana iray izay tena tsy mahafoy. Andriamanitra dia mamaly ny resaka atao aminy amin'ny fomba maro samihafa, amin'ny alalan'ny feo fieritreretana, amin'ny famakiana Baiboly, ary indraindray ary ianao mety hifanena amin'olona dia iny olona iny hitondra teny aminao avy amin'Andriamanitra. Zavatra efa nisy izany. Ary indraindray dia na ny zava-boary ary dia ampitenenin'Andriamanitra mba hifandraisany aminao. Ankoatr'izany, raha miaraka amin'Andriamanitra isan'andro ianao dia manahaka azy. Ny toetrany no lasa toetranao, ny fiainany no lasa fiainanao, izay ataony no ataonao. Satria ny fiarahana amin'ny olona iray maharitra dia mampitombo ny fifankatiavana ary mitehaka fifampitokisana ary mahatonga ny tena koa hanahaka. Ny fahatokinan'Andriamanitra sy ny fahanarana ny teniny dia vokatry ny fitiavana raisina avy aminy. Rehefa zatra miaraka amin'Andriamanitra ianao dia tsy te handeha amin'ny lalana hafa, lalana falehan'ny mpanao ratsy, lalana falehan'ny mpaniratsira, manjary mahamparikoiko anao ny ota, ary tsy te hanao izany intsony ianao. Tsy te hanao izay mampalelo an'Andriamanitra ianao. Ny olona miaraka amin'Andriamanitra isan'andro dia manana fiainam-pahamasinana, feno fahamarinana sy fahasoavana. Koa na dia maiziny ratsy ary izao tontolo izao dia hazava sy hamirapiratra kosa ny olon'Andriamanitra. Ny olon'Andriamanitra dia manana fanantenana, ka tsy kivy fa mitrakatrany satria tsy metehitra amin'Andriamanitra amin'izao fiainana izao ihany, fa manantena fiainana tsara lavitra izay efa nomanan'Andriamanitra ho an'izay tia azy sy mikatsaka izany. Eto am-pamaranana dia mitamberana ho an-tsaina ilay fanontaniana teny am-piandohana manao hoe inona ny zavatra tsy misaraka amiko mihitsy raha tsy izany dia sahiranao. Ny zavatra rehetra angamba mety ho azo adonoina ihany, ny zavatra rehetra mety ho azo avela ihany, fa Andriamanitra tsy azo adonoina velively. Tianao izy, te hanampy anao izy, te hiara-monina aminao izy, ary te hitondra anao any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny Baiboly manambara izany. Koa amporisihana ianao andalina izany fitiavan'Andriamanitra izany ary hiara-mandeha amin'ny isan'andro.
misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ity fidinidiniky ity ary mametraka veloma mandra-piona indray Yolande Ratsiromanana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity page ity AWR feon'ny fanantenana. Panarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoana antsika misaotra tompoko. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Faly tafaraka aminao mpanaraka izao fandarana ho an'ny fiainam-pianakaviana izao. Elion sy Aja miarabanao sady manasana ihany koa hiaraka aminay ao anatin'ny fotoana fohy monja. Hitan'ny mpandinika fa teny 70 eo isaky ny 2 minitra no mivoaka ny vavantsika rehefa miresaka amin'ny olona hafa isika. Eo anatrehan'izany anefa dia teny 900 isaky ny 2 minitra kosa no mandalo amin'ny eritrerintsika. Zany hoe raha atao zany ny kajy dia avo efatreny amin'ny teny rentsika avy amin'ny vavan'ny olona miresaka
ny teny mandala ho an-tsaintsika amin'ny fotoana anankiray. Noho izany dia sarotra miaino satria misy tabataba tsy mijanona ao anatin'ny saintsika ao. Manampitrotraka an'izany dia voalaza fa manakaiky ny 5,000 isan'andro ny teny mifony dokam-barotra mitsofoka ao anatin'ny saintsika, indrindra raha mijery fahita lavitra moa isika, sary, feo, soratra. Izy ireny nefa dia efa nokaliana fatratra mba hisintona ny saina sy iraikitra ao anatin'ny saintsika. Etsakilany 4 minitra no iverinao fa faharetan'ny fifatoan'ny olon-dehibe anankiray. Maro amintsika ny malala fa 30 minitra eo ary izany no mahatonga ny olona mitoriteny na mikabary tsy oatra ny fetra eo. Ny voka-pikarohana farany anefa dia nahita fa tapaka isaky ny 7 segondra ny fifatoantsika. Efa tsaroanao angamby ianao eo ampamakiana boky na eo ampiresahana na eo ampivavahana mihitsy aza dia lasa ny amin'ny zavatra hafa tanteraka mihitsy ny eritreritra ao anatin'ny fotoana fohy. Izany no fiaikana trehantsika izay te-hanome ny fifatoantsika amin'ny olona miresaka amintsika. Satria te-haneo firaisam-po amin'izy ireny isika, te-haneo fa manome lanja azy ireny isika ary te-hanana fifandraisana tsara amin'izy ireny isika. Efa noresantsika teto fa mila mandre ny teny lazain'izay miresaka amintsika isika, mamantatra izay tiany ho lazaina ihany koa amin'ny alalan'ny endriny sy ny fihetsiny, ary tsy vitan'izay fotsiny fa mila mamantatra ny fihetsem-pony mihitsy aza ary maneho aminy fa mahatsapa ny manjoa azy isika rehefa miresaka aminy. Raha izany na manahiaja dia tsy mora mihitsy ny miresaka. Indraindray misy olona miteny hoe mahay miresaka ireny, tena mahay miresaka, raisitsika amin'ny lafiny ratsy moa ilay izy indraindray. Fa eto dia asaina ianao mba handray azy amin'ny tena heviny, mahay miresaka. Izy ity zany tsy zavatra mandeha ho azy, fa mila mandiny teny ianao rehefa mianatra an'izao, miara-mianatra ange isika dia mamantatra hoe inona zany ny zavatra tsy maintsy ezahako fantarina sy hanaovako fampiarana ao anatin'izany lesona ampitaina izany. Mahavariana ny mahita sy mahafantatra zany fa isaky ny 7 segondra dia tapaka ny fifatoantsika, mety mandehandeha any lavitrany dia miverina vetivety, ary 30 minitra raha ela indrindra raha toka tsy maintsy mifantoka amin'ny fianoana zavatra fa belabelarana, tsy misy mpanelingely azy zany tsy misy radio, tsy misy televizion, fa raha ohatra misy hainao manjery hafa manodidina anao na misy olona hafa miresaka aminao dia sady mihaino radio ianao ohatra dia miena indray izay fifantohana izay. Ka raha ifantoka amin'ny fiainonany olona anankiray isika, mamantatra tsara izay zavatra tena nambarany ara-paky teny, mamantatra ny tiany ambara amin'ny alalan'ny fihetsika asehony, ary mbola miezaka mamantatra ny fihetsem-pony eo am-panehoanany izany, ny fifantohana amin'izany voafetra dia tena mila ezaka atao ambavaka izy te. Fa izay ezaka ataontsika izay zany tsy very maina izay, ary indrindra ho antsika tanora tena tombontsoa antsika ny mahafantatra an'izany dieny izao, mba tsy hoe rehefa any atokantrano any na rehefa any ampiasana any efa mitombo ny taona, mbola azo atao foana mianatra saingy efa mihamafy ny ezaka tsy maintsy atao vo afaka manao an'izany fampiarana izany. Mangetaheta mihitsy ny olona ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao, tokantrano, orinasa fiangonana, mangetaheta olona tena hoe miaino tena miaino ary mahatakatra ny manjoa azy ny olona. Ary dia sofa eo ianao izay vonina hanao fiekana vaovao, te hiaino tsy amin'ny sofina ihany fa amin'ny fo ihany koa. Atao ahoana ary no fiaino ny fihetsem-pon'ny olona mifampiresaka amintsika. Raha toa ka olona mahay mamboraka fihetsem-po no mifampiresaka amintsika dia maneho aminy ny fahatakaranao sy ny fiombonana fihetsem-po aminy izay sisa no ataonao. Raha milaza izy hoe tena malahelo tsy manahirana izy amin'izay fotoana satria fantatrao fa malahelo izy. Nantena izy tena faly be mihitsy androany, ary hitanao eo amin'ny fihetsiny ihany koa fa faly izy, dia mazava tsara ilay izy. Fa
tsy tahaka izany avokoa ny olona rehetra. Andetontsika hoe niditra avy any atokotany ny zanakao de hoy izy hoe dada malahelo aho fa nafeniny ankizy ny kilalaoko de tsy hitako. Ny any ataony data sisa amin'izay fotoan'izay de hoe nafeniny ankizy ny kilalaonao, mampalahelo ahy zany. Malahelo tokoa ianao fahita matetika nefa ny olona tsy mahay mamboraka ny fihetseham-pony amin'ny alalan'ny teny, indrindra fa isika lehilahy. Izay mihitsy mety tsy anana teny anoritana ny fahatsapanao anatiny ilay olona, na mety tsy notaizaina tao amin'ny fianakaviana izay nozarina na mifamboraka fihetseham-po io olona io, de tena mitavozavoza be mihitsy izy amin'ny fanehoana fihetseham-pony. De anjaranao izay mifampiresaka aminy zany no manampy azy hafantatra ny fihetseham-pony aza. Eritreto hoe ianao zany tsy ilay olona nefa ianao no miezaka mamantatra ny fihetseham-pony mba ahatsapany fa miray fo aminy ianao. Hitantsika amin'izany ny asarotra ilay fiaikana atrehantsika. De inona ary zany no tokony atao eo anatrehan'ny olona tsy mahay mamboraka ny fihetseham-pony amin'ny alalan'ny teny. Na de mety tsy ampiasa teny manambara fihetseham-po aza ny olona miresaka amintsika, de azo atao tsara ny maminavina ny fihetseham-pony. Ary izay de tsy maintsy amin'ny alalan'ny fienoana tsara izay lazainy sy izay fihetsiny na koa ny endriny. Raha vitanao mantsy ny mampiasa teny hanambaranao izay zavatra tsapany kanefa izy tenany aza tsy mahay manambara azy araka ny tokony ho izy, de ho feno fankasitrahana anao izy no ny fatakaranao avetrany ny tena tiany ambara sy ny fihetseham-pony. Izy tia namana iaja de voalohany aloha mitaky fotoana, tsy azonao atao ny hoe ho maimaika raha eritreritra ny anao fampiarana. Andeha atao hoe mifanena amina olona anankiray manana olana tiany ho zaraina aminao eny an-dalana ianao, de ianao mety manana fotoana ihany, de atao hoe manana fotoana fefakadiny ianao zany ianona azy. Zay fotoana anananao zay dia ny fiainona ny tena tokony ho betsaka indrindra amin'izay, satria izy no manana olana ho zaraina aminao. Tsy ny filazanao avy hatrany izay hevitra mety ho valin'ny zavatra tadiaviny no mibahanao an-tsaina amin'izay, no habahanao an-tsaina, fa ny fiainona fotsiny ny zavatra tiany ambara. Mety ho fiainona fotsiny aza ny fefakadiny mihitsy. Avy eo ianao maneho aminy fa voarainao tsara ny zavatra nylazainy. Azo atao ny maka fotoana indray hoe azontsika atao ny miona tsy ho ela dia omeko anao ny hevitro mikasika an'izay zavatra nylazainao zay. Azo atao manao an'izay, fa matetika ny olona manana olana tiany ho zaraina, ny fiainona azy no tena zavatra tena ilainy, ny fiainona azy. Ary rehefa takatra ao tsara ny zavatra tiany ho lazaina, ny mora aminao ny manampy azy mifanaraka tsara amin'ny zavatra tena ilainy. Fa tsy tsara le hoe maikamaika dia indrindrandrindra zay zavatra hiverinao sahady fa tokony ho valy teny omena azy nomenao satria maika ianao. Fa leo miaino azy tsara mihitsy, miaino azy tsara mihitsy mba hahafahanao mahatakatra tsara zay tena tiany ambara, ny olana tena miatra aminy sy ny vahaolana tadiaviny. Mety fahita tokoa nge liano hoe olona anankiray manana olana, de rehefa avy miresaka aminao izy mamboraka ny manjo azy, de mahatsapy izy fa takatra ao ny manjo azy, de maivana ny ao am-pony, de izy ihany de mahita vahaolana rehefa zay mihitsy. Matetika raha mame fotoana azy ianao rehefa aveo hoe voaraiko tsara izy, asehoanao azy fa tena voarainao tsara izy, de mame fotoana azy ianao hoe rapitso na fotoana tahaka an'izao tsika miona de mba ilaza ny hevitro aminao ny am'izay azoko atao anampinanao na hevitra fotsiny aza. Eo ampiandrasana an'izay de efa gaga ianao fa efa nivasa ady le olana, satria izy ihany rehefa ny hoainona tsara de sady ny ainony tenany ane izy eo ampizarana n'le zavatra rehetra manavesatra azy de tsy ianao ihany miaino azy fa izy koa de ny ainony tenany, dia lasa manana heritsaina kokoa izy aveo ahitany vahaolana. Ka ny fiainona zany namana iaja de tena fitaovana ngeza be mihitsy,
amahana olana eo amin'ny fifandraisana ka rariny loatra sika raha mivalapatra amin'ity hoe fianarana miaino ity satria ny akamaroan'ny olona dia tsy mahay miaino fa mahay miteny ka aleo tena ianarana izy ity mba hampahomby ny fifandraisantsika manomboka ao tokantrano ao izy io dia eo amin'ny fiarahamonina akaiky eo dia tonga ny ampiangonana dia manerana ny firenena manontolo. Atao anary zany ny enona fihetsem-po any moa zany zao tsika izao mora resahana tokoa izy io fa rehefa eo mpanantanterahana sarotra kanefa sarotra tsy hoe tsy azo tanterahana akory azo atao tsara ny any ataontsika zany dia ny hoe raha izany eo amin'ny toeran'ilay olona dia ino ny zavatra mety ho tsapako rehefa miresaka izy rehefa izay dia mampiasa teny vitsy maneho fihetsem-po hoentinao mamintona izay voambara dia dinio tsara ny zavatra iseho aorianan'izay andetsika ka ohatra niditra ny trano ny zanakao lahy tsy andry n'izay nahitananao anehoananao ny taratasy misy ny voka-panadinany dada jereny dada ny bulletinako fihetsika roa no mety ataony dada eo raisy ny dada le bulletin jereny ny salanisa sy ny larana dia hoy izy tsara fa toizo fihetsika anankiray faharoa azony dada tao dia ny hoe raisy ny dada le bulletin dia vakiny tsara hatramin'ny fanamariana jereny ny salanisa sy ny larana dia hoy izy hoe ny salanisa azony seteo aloha 12 fa izao ianao nahazo 13 dia nisontra ihany koa ny laranao lasa fahasivy ianao nefa fa 15 teo aloha tena niezaka mihitsy ianao ary nisy fokany ny asa nataonao tena faly ianao za koa faly sady mitsiky dada izy amin'ireo no verinao fa fihetsika maneho sy mihaino ny fihetsem-pon'ilay zaza avy amin'ilay rainy mazava ho azy fa ilay faharoa ahoana ary no afantarany dada fa faly ilay zaza ilay zaza tsy niteny mihitsy hoe faly fa i dada no niteny hoe faly ianao za koa faly tahaka anao tsotra nijery tsara ny fihetsika ilay zana ny dada tsy hoe teny amin'ny televiziona natao amin'ny gazety ny masony tamin'ny fotoana nidiran'ilay zaza fa nijery tsara n'ilay zaza izy nijery ny fihetsiny dia hita fa dodona dia dodona ilay zaza mibitaka sy miramirana ilay zaza tsy niteny hoe faly izy fa ny fihetsiny maneho an'izay ny fihetsika sehon'ilay zaza no maneho an'izay dia no mariny dada tao anatin'ilay fihetsin'ilay hoe faly ilay zaza ary azontsika an-tsaina hoe atraiza ny fiantraikana zany amin'ny fihetsem-pony io zaza io ary manao hoana ny ray androany rehefa misy zavatra mahafaly azy tsy ho maika ve izy andeha anantona ny dada indray izay mahatsapa tsara ny fihetsem-pony izay ny tsy ampy miresaka fampiarantsika eto namanay aza reraka dada sy neny avy any ampiasana ny ariva ny ankizy koa reraka fa isika ray aman-dreny indrindraindrindra no tokony ianao ezaka tehijery vaovao ianao tsara zany fa ny fotoana iarahana amin'ny ankizy ao tokantrano ao araroty satria kely izy fotoana kely izy samy miala ao an-trano amin'ny 7 indraindray tsy miara misakafo akory ny atoandro dia arivany amin'ny 7 indray vao tafahoana mielohan'ny atory samy sakafo samy reraka indraindray aza samy eo amin'ny ordinateurany na samy mamaky ny zavatra eny ampelatana mamaky gazety na mamaky boky na mijery tele tokony hanana fahasahiantsika mametraka apahampitony zay tsy jerena gazety tsy jerena tele tsy jerena telefona fa mba hanehoana firaisampo indrindrandrindra fa miray aman-dreny sy ny ankizy raha mahavitan'izay fotsiny atao hoe fotsiny ray aman-dreny dia izy fiovana be mihitsy ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny fifandraisan'ny samy zanaka ny fifandraisan'ny mpivady raha ny fandinina natao dia izao ny zava-misy tena miena ny fotoana ifandraisana sy fanakalozana ao atokantrano tonga trano ange afaka adinydrona adiny telo dia samy matory kanefa le fotoana ny arahana mbola nyzarain'ny televizion sy ny facebook sy ny gazety sy ny sisa
dia tsy maintsy manao fanahiniana milohan'ny andianana anokanana fotoana irana amin'ny sakafo maraina, irana mivavaka, irana amin'ny fanakalo-hevitra, tsy misy telefona, tsy pihana foana hoe tsy misy telefona, tsy misy tele, tsy misy gazety, tsy misy boky. Zay ihany ny fomba tokana ahafahantsika manao fampiarana ny zavatra ianarantsika eto. Tsy maintsy manao fanahiniana fa aza miandry fotoana, ny fotoana mandeha, tsy maintsy manao fanahiniana. Ary ny olana ngezabe ateraka izy na manahaja rehefa tsy maintsy misaraka amin'ray aman-dreny ireo zazy ireo ndray androany, satria zara raha nisy fotoana ny fandraisany tao tokantrano dia tena misy alahelo mafy mihitsy vokatry ny tsy fahaizana nanararaotra le fotoana ny rana tao tokantrano. Mila mijery lavitra kokoa sika hoe anao ahoana ity olona tiako ity, ty olona akaika tya, raha toka manana olana izy ka tsy te amboraka na tsy mahay mamboraka ny fihetseham-pony amin'ny hafa, tena fahoriana sy fijaliana ho azy ary mety hiteraka fanapa-kevitra ratsy satria tsy nisy olona mba azo ny amborahana fihetseham-pony. Raha ny ray aman-dreniny tsy azo ny amborahana fihetseham-po, izandray ary ny amborahana fihetseham-po eo ny namany izay anoro zava-doza azy rehefa avy eo. Jamba mitarika jamba satria samy mbola tsy mahafantatra ny tsy manandraikefa mikasika ny fiainana dia matetika izay no miteraka olana goavany eo amin'ny fiarahamonina. Reny zanantsika izay tsy nizarintsika no enoina ireny na ny aino antsika ireny, mifanakalo-hevitra, mifampizara izay zava-misy tsapa, rehefa miala ao tokantranontsika miasa ny ampiasana any dia ahita olana izy ary vokatry ny tsy rambana natao tao tokantrano zany rehetrarehetra zany. Ka engaviana isika ray aman-dreny, isika tanora ihany koa izay fa miara-mianatra eto mba hianatra ny anao fampiarana n'izany manomboka izao. Aza miandro hoe raha-pitso, mety tsy ahomby ianao ao anatin'ny herinandro, ray volana, 3 volana, fa kosa hivoatra tsy kelikely ny fahaizanao miaino, dia ho hitanao ny vokany koa tsy kelikely fa tena zava-dehibe mihitsy ny vokatra zany any ampiasana any rehefa miasa ianao eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainanao manokana, isy vokany lehibe zany. Eny arenona fa misy azo tsakotsakoana hoetreretina anomboana fanandramana aloha izay nyresantsika teto androany, dia manome fotoana ho anao indray amin'ny manaraka ny namanao Elion sy Ihaja. Mandra-piona tompoko. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. Antokobir Zanakasisy Morondava. Angayatsika toy moa rolahe yafara yetu ngaitsika tu famate avongi mate ifenga miharate tsy misy ratamany etu mandalu yabe mandalu miramia yatani etu kanefa ndazao ruhavua tulifanjananga hararua mapitama paradisa sua uwangize mamurikaze ana rulahehe isulu aminyananga hare anawe esalafane kekatikaye lala nawe ngautsenene ulani niraha matandrenga etu kamana fahatani tini wamunyambani manavaswatsunuti waru mitauvava
tianege ny marina avaorofily manana fino andrenagna hare fa ironanamboatsy ny tane eritsereto ny afaranao tsolafa verevohanenge rolahehe isolo amindrianagna hare anaoe azarafamikakatsika ie lalanao engaotsy anenge ny feon'ny fanantenana telefôny 034 06 797 62 033 37 16 13 jesosy fa marigno bakao hangalagolo maly hofo ny matignazy tsanga ny velo iabiranga variake fa volomba toko engao ny rate mba miova fandrianagna haretsy ny ola inio ny atao ny raty ambelao ka mombita mandro holava mbo izy andro raiky modombo ny raty lavavy jeso andao lahehe isolo ambidrianagna hare anaoe azarafamikakatsika ie lalanao engaotsy anenge andao-lahehe isolo ambidrianagna hare anaoe azarafamikakatsika ie lalanao engaotsy anenge lalanao engaotsy anenge lalanao engaotsy anenge faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata miarabanao tongasoa miara-mianatra ny soratra masina aminay amin'ny alalan'ny leson'ny sekoly sabata izay misaotra anao manokana raha toa ka teto foana ianao isan'andro nandritra izay andro vitsivitsy izay mino izay fa efa no tanteran'andriamanitra taminao ny teniny nampanantenainy fa tsy hiverina ny amin'ny foana ny teniny raha tsy efa nahatanteraka ny sitrapony taminao inonay fa efa nitondra fanasitranana mahagaga teo amin'ny fiainanao ny teny izay ny rahantsika nianatra teto fotoana vetivety isin'ny olana io no olo hevi-dehibe izay ny rahantsika nianatra nandritra izay andro vitsivitsy izay ny tsenjery dia izay voalaza ny efesana toko faefatra andiny faina amin'ny roapolo efesana toko faefatra andiny faina amin'ny roapolo teny izay efa haintsika loatra izy ity indrindra rehefa misy olona nanaovantsika fahatezerana dia hoy isika hoe tezera fa aza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezerana reo ny resaka betsaka momba ny fahatezerana sy ny fifandirana isika ny vokadratsy ateraka izany eo amintsika manokana eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa ary eo amin'ny tokantrano misy antsika ary ny tena zava-dehibe dia nitady vaolana marobe avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika entina miatrika izany raha toa ka efa misy ilay izy ary entina misoroka izany ihany koa ho fanatevenana izay efa nianarantsika dia amaky andalateny nosoratan-dramatoa Ellen White isika izay mbola manampy antsika amin'ny fiatrehana ny fifandirana sy ny fahatezerana mba hatonga an'izany tsy ho lasa pozina ho an'ny tokantranontsika izao no nambarany
matetika ny ray aman-dreny ho izy no tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana ny ankohonana fa nahoana tsy miaraka amin'ny ankizy mandritra amin'ny fotoana maharitra ny ray mpianakaviana matetika fantatsika izany tsy tena mahafantatra ny fomba fiainan'izy ireo sy ny fahalemena izy ka entitra sy masika aminy tena marina zany tsy mifeny fihetsepoana izy ny ray mpianakaviana io fa manitsy ny ankizy ampahatezerana fantatry ny ankizy anefa zany ka raha tokony ilefitra ny ankizy dia manjary tezitra noho ny famaizana atao aminy tandremo fa zava-doza izany mamela ny zavatra ratsy ataon'ny ankizy kosa ny rem-pianakaviana indraindray kanefa omeny famaizana mafy zany amin'ny fotoana hafa miovaova zany ineny eto indraindray faiziny indraindray tsy faiziny kanefa fahadisoana mitovy ihany noho izany dia tsy fantatry ny ankizy izay mety atao aminy ka azo ny fakapanahy izy hijery ny fetra azo ny dikaina kanefa tsy azo ny famaizana io tena manavanana ny ankizy mihitsy io mitsapatsapa hoe atraiza ny fetra andramako ohatr'izao dia andramako nohatr'izao roviana no bedy ary roviana ny tsy bedy mila entitra zany sika ray aman-dreny rehefa fahadisoana dia fahadisoana amin'izany fomba izany no ambolen'ny ray aman-dreny ny voan'ny faharatsiana ao amponin'ny zanany vo izay haniry sy hitombo ka hitondra vokatra loha dia mbola mitoy ihany ny fanambarany tokony ho ivo ny fitiavana ny tokantranontsika ilaintsika ny mampianatra ny fiadanana sy ny fitiavana ary ny fifaliana ao an-tokantrano isan'andro dia onona ao ambon'ireo olona ao amin'ny ankohonantsika io ireo fanomezana sarobidy ireo zava-maniry izay tokony ho karakarana isan'andro ny fitiavana raha izany dia ho vaty tahaka izany koa ny tokony ankataovantsika ny fahamarinana ny baiboly mba hitoeran'izany eo am-pontsika tokony ongotana amin'ny fakan'izay zavatra ambolen'ny satana ao am-pontsika ny fialonana ny fisainana ratsy ny teny ratsy ny tsy faharipo ny fitsaratsarana ny fitiavatena ny fitsiritana ary ny avinavina raha vela hitoetra ao am-po ireo faharatsiana ireo dia hitondra vo izay hanimba ny rehetra firifiry moa ireo izay mamboly zava-maniry misy pozina izay mamono ny voankazo sarobidy ny fitiavana ary mandoto ny fanahy mazava ireo tenin'ireo ny fahasoavan'Andriamanitra ne ahatanteraka ny sitrapony atao tokantranontsika hivavaka isika rainay izany an-danitro misaotra no ny lesona ny arahana mianatra nandritra izay andro vitsivitsy izay misaotra no ny teninao mitady anay manitsy anay manamboatra anay ary miaro anay amin'ny faharavana mangataka aminao izahay ka sio ny fony tsirairay avy aminay atao tokantrano ary omeny fanahy masina mba ampidina ny fitiavanao ao am-ponay fa izany irery ihany no any hery metinay mandresy dia misaotranao izay mamaly sy miaino ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. misaotranao naharaka hatramin'ny farany ny fiarahantsika teto ny namanao mamianja no teto amin'ny fanolorana niaraka tamin'ny Kaleba Ndretsikivy teo amin'ny lafiny teknika dia mirary mbola ho tafoana aminao indray amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.